Tsiza fa i Michel Rakoto Herinirina na Ramika no fahafantarany eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety azy. Ramika mpanao saritatra amin'ny gazety La Gazette de la Grande Île, sady mpanao saritatra amin'ny gazety Taratra ihany koa. Izay no nahafantarany maro azy ary ataontsika hoe tena talentany mihitsy sy voafehany tanteraka izay resaka karikatura izay. Iverenantsika izay fa ny antony zany nahatonga n'ilay fahafatesana tamin'ny ankapobeny aloha dia ny resaka tsy filaminana asanjiolahy izay nitranga tamin'ity mpanao gazety mpanao saritatra ity ny faraparan'ny herinandro teo. Zany hoe ny zoma alina ifo alatsinainy ifo asabotsy tokony tamin'ny valora teo eo teny amin'ny Rasalamba Andravoangy ambony iny no nisy nanendaka zany ity mpanao gazety mpanao saritatra ity, ary tsy vitany hoe noendana fa tena novonoina mihitsy satria voalaza fa tsatokantsy tsy latsaky ny telo no ny antefa avy hatrany tamin'ny fony ka nahatonga izao fahafatesana izao. Zany hoe tena abebina tsy roa mantany no nitranga tamin'ity namana mpanao gazety mpanao saritatra ity. Vokatray moa dia hoe norobain'ireo jiolahy reo zany ny ordinateur portable izay teny aminy, ary amin'ny valora izany tena mbola betsaka ny mpivezivezy zany tamin'ny faritra nisy izay tranga teny Andravoangy ambony teny akaiky ny Rasalama izany. Fa nisy olona zany hoe saika hoe hamonjy azy nahita le acte dia nanapoaka, voalaza fa nanapoaka basy ireo andian-jiolahy reo dia tsy afaka nanao na inona ny olona raha tsy hoe lasa le andian-jiolahy. Zay vao namonjy an'ity namana mpanao gazety ity, nefa akory zany fa nodimandry satria mafy loatra zany lay vony satria tsatokantsy amin'ny fo amin'ny ANDB ny tena izany dia zay no nitarika ny fahafatesana. Ny ekipa rehetra eto amin'ny Free FM dia mirary fiononana tanteraka ho an'ny fianakavian'ny Ramika, ary mirary ihany koa fiononana sy miarakory amin'ireo namana mpanao gazety izay sy ny orinasa fanaovan-gazety izay niasany ity mpanao sary hitatra ity. Zava-doza no nitranga satria aina no nafoto anatin'izay rehetrarehetra izay amin'ny andro izay everitsika hoe tsy tahotra tsy henatra intsony zany fa na be ny mpandalo na be ny mpivezivezy sy ny sisa rehefa anao ny ataony ireo andian-jiolahy ireo dia manao ny ataony ary tsy misafidy tsy mifidy asina ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa na iza zany dia mety ho tratra. Tamin'ity indray mitoraka ity mpanao gazety no tratra, mpanao gazety Pakasary dia ilazana amintsika hoe ny zava-mitranga sy ny ahalehibeany izay tsy fandriampahalemana eto Antananarivo, raha miresaka ny eto Antananarivo renivohitra manokana isika dia saika ranolava, ary iny faritra Rasalama Andravoangy ambony iny dia natao faritra mena mihitsy amin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay satria maro no efa tratra teny antoerana. Ka ity zany tena hoe fahafatesana mihitsy, ary rehefa fahafatesana tahaka izao dia marina fa rehefa mitranga ny fahafatesana dia somary ataontsika hoe izay vao misy ny ataontsika hoe fahatongava-tsaina amin'ny ankapobeny, raha misy izay fahatongava-tsaina izay hoe misy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandron'ny filaminana mikasika ny resaka mikasika izay resaka tsy fandriampahalemana izay. Na dia efa andro maromaro, ataontsika volana maromaro mihitsy aza no efa misy ny antsoavo teny amin'ny faritra iny, tena faritra mena ne zany Andravoangy ambony zany, fa tsy nisy ny fandraisana andraikitra, ary dia tsy gaga isika tena miafara amin'ny zavatra mampalahelo tahaka an'izao hoe miafara amina fahafatesana tahaka izao. Izay indrindra no iresahantsika hoe ny mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny marina fa misy manao ny asany ireo, fa isika kosa mba
nitaky hoe tokony mba isy ilay paikady zany apetraka eo anivony fitandrona ny filaminana mihitsy amin'ity resaka tsy fandripahalemana eto andrenivohitra ity. Tokony mba ametraka paikady azo tsapahitanana zany ny tompon'andraikitra ahafahana misoroka ny tahaka izao. Io moa efa zatra ho an'ny olona efa miaina zany ny olona hoe misy ny mpanendaka lasa ny entana sy ny sisa, lasa ny fananana sy ny sisa, fa rehefa ny fahafatesana tahaka izao, arahana fahafatesana tahaka izao dia tena mangirifiry ary tena mafy indrindra fa ho an'ny fianakaviana akaiky ny tratra ny tranga tahaka izao. Dia tsy voazao no nisy izay karazana fahafatesana izay vokatry ny tsy fandripahalemana fa efa mimbetsaka ary mitomby ihany le izy. Ny dikan'izay tsy misy le fepetra raisina ary tsy misy mihitsy ilay fampiarana n'le hoe mpitandra ny filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany, fa ny fanohitra amin'izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Dia farafaharatsiny mba tokony zay hoe tokony mba ametraka paikady hoe inona zany ny tena isorohana nyty tsy fandripahalemana mahay mahazo vahana na andrenivohitra na ambanivohitra ity, fa hatretotsika tena tsy mahita mihitsy hoe inona lay fandraisana andraikitra ataony tompon'andraikitra misahana izay filaminana izay. Nefa etsy ankilany io raha vao tsy ataontsika hoe tsy voafehy io amin'izao endriny zao dia tena zava-doza mihitsy no hitranga ao aoriana kely eo manoloana izay tsy fandripahalemana izay. Ka miandry zany tsika hoe inona no mba ataony ny tompon'andraikitra isorohana izany. Isika nefa mahita etsy ankilany fa misy anie ny mpitandro ny filaminana tena miasa, fa le ohatrany hoe le ohatra hoe nahatratrarana mpivarotra toaka gasy, nahatratrarana mpivarotra rongony, zany no ohatrany hoe izany zany le marina fa tokony atao zany, fa zany aza ataontsika hoe maivamaivana mihoatrany hoe fanafihana amin'ny tapediana sy fatin'olona tahaka izao izany asa izany. Nefa zany ohatrany hitantsika taratra foana eo anivon'ilay mpitandro ny filaminana. Ny akoatra izay aza moa dia ny hoe zay foana le hita zany amin'izao fotoana izao hoe rehefa ataontsika hoe manotoana n'le fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny dia tena mailaka mihitsy ny mpitandro ny filaminana amina resaka action zany izay atao. Fa raha mikasika hoe olana mikasika ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny ohatrany tsy dia hita taratra loatra. Isika tsy mahafantatra izay tetikady manokana tsy resahany ihany fa ny antsika zany le résultat ny resahana hoe tsy misy mihitsy le résultat. Izay no isan'ny fanamarihana tsy tsika ihany manao an'izany, fa vao tsy ela akory ny eo anivony vondrona eropeanina io zao ny maso ivony vondrona eropeanina eto amintsika dia nanamafy an'izany hoe aiza le vokatry ny asa izay atao to tsy hita zany. Nidikan'izay hoe lasa resaka fotsiny, lasa ataontsika hoe lasa kary ambony latabatra fotsiny, fa ilay vokany zany sy le fampiarana azy zany no tsy misy. Ary rehefa tsy mipaka aty amin'ny vahoaka le izy mety lasa hoe ka efa misy paikady apetraka, efa miasa ny fitondram-panjakana, efa miasa ny mpitandro ny filaminana sy ny sisa. Rehefa tsy mipaka amin'ny lay tokony antefany zany lay asa izay atao sy lay paikady izay apetraka, ny dikan'izay zany nde ataontsika hoe misy lay paikady, ny dikan'izay dia paikady tsy mahomby zany ny ampiarinao, zany hoe tsy amin'le andrasan'le vahoaka no ampiarinao fa mivilana ny amin'ny zavatra hafa. Dia izay no tsy sin'lay ataontsika hoe vokany hita mivaingana ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia mampalahelo ny tranga tahaka izao hoe tena miafara amina fahafatesana mihitsy. Ary io zany na dia hoe tsy manandanja be aza ilay entana eny aminao, na dia hoe vola kely aza eny aminao sy ny sisa, dia ny aina aloha zany no manefa ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ary raha ity fahafatesany ny namana mpanao gazety sary hitatra ity mety mafy be le fahafatesana hoe mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany zany fahafatesana izany, satria mafy be, fa izy zany nanana an'izay statut na mpanao gazety mpanao sary hitatra izay. Dia efa resahan'ny gazety sasany amin'ny seho isan'andro moa ity tranga ity hoe io dia anamafy indray
ny sary ratsy ho an'ny Madagasikara manerana izao tontolo zao satria nahoana hamoaka fanambarana avokoa hanameloka izay herisetra mahazo ny ty namana mpanao gazety pakasary ity ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fikambanana iraisam-pirenena sy ny sisa misahana ny zon'olombelona sy misahana ny resaka asa fanaovan-gazety de iza no lasibatra ao anatin'izay le fitondram-panjakana ihany de vao maika manaratsy ny sariny Madagasikara any ivelany any ary indrindra moa teto amintsika tena ataontsika hoe tsy voavoalohany zany no nisy ny mpanao gazety lasibatra tamina asanjulahy tahaka izao fa efa maromaro ka izay no ilazantsika hoe mbola vao maika sary ratsy zany ho an'ny Madagasikara ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity sy indrindra moa hoe fahafatesana olona tahaka izao dia tokony mba ahatonga saina ny rehetra ihany ao anatin'izay rehetra izay ny eto amintsika ihany koa araka ny fanambarako teo hoe médecin après la mort foana io zao dia aza minoanareo fa misy mety misy mpitandro ny filaminana manao la ronde foana eny Andravoahangy ambony eny atao arinany iny zavanitranga iny de inona moa zany tsy hitanao zay hoe médecin après la mort zany hoe efa nitranga le losa zay vao iny fa tonga efa ainana na fo zay vao iny fa tonga dia izay le ataontsika hoe le fisorohana zany tsy ampy iza moa tsy mahafantatra ny faritra mena eto andrenivohitra eto amin'izao fotoana izao tena efa mino afa mahafantatra ireo mpitandro ny filaminana indreo satria reo ihany koa anivon'ny fiarahamonina mahafantatra tsara hoe ary ny tena mamay ary ny tena mafana miresaka tsy fandriam-pahalemana na atoandro na amin'ny alina de zany ve de tsy mba misy paikady apetraka ve isorohana n'izany rehetrarehetra zany fa miafara amina faty olona famoizana ain'olona tahaka izao foana ny zava-mitranga eto amintsika dia tsy maintsy noresahana zay tsitsatsetsa tsy aritra iverina fa hoe mba hanairana ny tompon'andraikitra hoe mba handomana latabatra mihitsy raha azo atao hoe tia tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ity tena ny aina mihitsy no manefa fa mba tokony hojerena akaiky ary raha misy aza zao ny hoe filan-kevitry ny minisitra manokana ny filan-kevitry ny gouvernemanta manokana andiniana izay resaka fandriam-pahalemana zay dia tokony hisy mihitsy fa tsy hoe ny resaka politika iverenantsika eo moa rehefa aveo hoe fanendrena tompon'andraikitra nivon'ny distrika sy ny sisa zany no hiazakazahana amin'izao fotoana izao satria katsokatsy politika iverenantsika eo iny rehefa aveo fa tsy hoe tony resaka tsy fandriam-pahalemana tony voainga ansika zao nahita n'ilay hoe seminaire natao teny amin'ny CCI Ivato nakakevitra zany amin'ny famaritana ny hoe politika mikasika izay resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika izay fa ny tonia natao dia ataontsika hoe fandaninandro anga satria tsy lay zavatra maharary sy le zavatra iainan'ny vahoaka miresaka tsy fandriam-pahalemana no mba hanaovana seminaire tahaka an'ireny fa zavatra lavitrezaka tsisy maharatsy ny lavitrezaka fa ny hoe ny fanontaniana mipetraka zany sy le andrasan'ny olona de hoe inona ny ataonao amin'izao tsy fandriam-pahalemana mitranga amin'izao fotoana izao izay no andrasam-balina fa tsy izay no zava-nisy teny de azagaga isika hoa raha mbola miverina ihany le resaka hoe io de lasa resabe fotsiny fa mifampiarana tsisy ny vokany tsy misy dia mijanona tahaka izao foana nefa tena miedonentina izy zany mpitondra fanjakana zany amin'ny hoe resaka isak'izay miseo de ohatrany hoe tena mahavita zavatra mihitsy le fitondram-panjakana ohatrany tena hoe efa tena mandroso mihitsy le Madagasikara amin'ny akapobeny fa ilay andrasan'ny vahoaka zany tsy misy mihitsy ary tsy hita mihitsy amin'izao fotoana izao tranga manokana izay noraisitsika nentina iny resaka nahafatesany namana mpanao gazety mpanao sary hitatra iny fa izy ty akoatran'izay hoe manatalenta amina resaka sary hitatra izay dia mpampianatra ihany koa izy mpampianatra Ramika efa ataontsika hoe maro ireo sekoly izay nampianarany ny asany zany tahaka ny hoe collège technique Rainandriamampandry eny Akady fotsy ohatra eo ihany koa ny eo anivon'ny foiben'ny voamera-pirenena malagasy miara-miasa amin'ny UNESCO eny Beorika ary ny akoatra izay
dia ny akoatran'izay resaka fampianarana izay dia nisy songatina ihany koa izy tamina olona aktifa be izy zany mandray anjara mavitrika amina sehatra maro samihafa indrindra manodidina an'izay sehatra hiasany izay ny resaka sary sy ny sisa izay izy raha teo mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny omda ary isan'ny mpikarakara hetsika zany sy mpandrindra hetsika amina foibe cultural misy eto andrenivohitra tahaka ny hoe Tahalarariasina ny IFR ny ireo centre culturel eto andrenivohitra ireo ny alliance française sy ny sisa ireo dia saika nifandray tamin'ny Ramika avokoa ary izay indrindra satria amin'izao maraina izao no amin'ny ty alatsinainy ity no atao ny fandevenana azy ka mialoha ny anaovana izay fandevenana izay zany dia eo amin'ny etsy amin'ny Tahalarariasina andalo eo amin'ny Tahalarariasina zany ny vatamangatsika ny Ramika mialoha ny anaovana izay fandevenana izay dia anterina hatrany zany ny fiaramiory ho an'ny fianakaviany Michel Rakoto Erinirina i Ramika sy ny fiaramiory ihany koa ho an'ny fikambanan'ny Mpanao gazety Mpanao ny saritatra sy ny orinasa-tserasera izay niasan'ny Ramika fony fahavelony aseho ny gazety mpiseho isan'andro sasany moa ny caricature izay isan'ny nataony farany ka isan'izany ilay tao amin'ny sans sommation izay maneho ny sary ny lalao ravalomanana sy marika ravalomanana mifampitantana dia ny misy olona manao fanamariana moa hoe pour le maire et pour le pire izay zany no isan'ny caricature faraparany zany nataony ity namana mpanao gazety mpanao sary hitatra ity.